Ilay mpaminany malaina izany lohateny izany no anasako anao amin'ity maraina ity mba haritra hatramin'ny farany. Miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana somatsara tafaraka amin'ity androany ity herinandro mamarana ny telo volana izay arahantsika nandinika ny fomba fandiniana ny famananiana amin'ny baiboly. Eto sady dia manentana antsika mba hiomana sady indray amin'ny fananantsika ny tari-dalana ny fiarantsika mandinika indray ny telo volana manaraka izay miompana indrindra amin'ny bokin'ny Exodosy indray ny arahantsika manana mandritra ny telo volana. Manasanao mba anana zany sady manatona ny imprimerie adventiste sy ireo dépositaire akaiky indrindra anao. Ankehitriny ary dia ny fiadanany tompo tononona ho anao sy ny ankonanao iaraka ivavakantsika tompoko. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izay noho izao fotoana izao izay rahanay mandinika indray ny teninao. Tomoera aty amponay mamelany heloka tsirairay avy ary aoka ny fanena masina kosa no hitari-dalana anay ampianatra anay izao teninao izao. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Ilay mpaminany malaina ny andinina natao tadidina moa amin'ny herinandro ity dia izay voasoratra amin'ny bokin'i Jona 2:7 manao hoe: ary izy tamin'ireo Hebreo ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Zany no nambarany Jona 2:7. Fantatsika tsara fa ny tantaran'ny Jona dia tena misy fiantraikany be eo amin'ny tsirairay avy na dia atao hoe fo ihany aza ny fanehoana ny tantara mikasika an'izany tantaran'ny Jona izany. Kanefa dia mpino marobe no nahita fa manana akony be dehibe eo amin'ny fiainany tsirairay avy ny momba ity mpaminany izay malaina amita hiraka ity. Tantara anankiray izay mety mahavoakasika antsika. I Jesosy amin'ny filazantsarany Matio 2:12 dia milazalaza ny amin'ny fitoviana, fampitahana ny amin'ny Jona sy Jesosy. Ao no ahitantsika ny zavatra mitrango izao voalaza ny ten'Andriamanitra 9:7 amin'ny Matio 2:12. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo namaly azy hoe: mpampianatra, tahita famantarana avy aminao zahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izay taranaka-ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana. Nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'i Jona atelonandro sy atelonalina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany no hitoeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny tany. Misy fampitahana nambaran'i Jesosy ny amin'ny tantaran'i Jona sy ny amin'ny Jesosy. Misy fahasamihafana izy io. Andeha jerevantsika nefa i Jona dia mpaminany anankiray natsoina kanefa malaina mitaniraka. Jesosy kosa nanaiky antsitrapo antanteraka niraka nampanaoviny rainy azy. Jona nijanona atelonandro sy atelonalina teo an-kibon'ny hazan-drano noho ny fahotany ihany. Fa Jesosy kosa nijanona 3 andro tao am-pasana atelonandro sy atelonalina noho ny fahotantsika tsirairay avy. Ry mpiara-mianatra namanisana na izany aza nefa dia nambaran'i Jesosy ny mahalehibe noho ny Jona azy. Fantany fa ny fahatongavana eto amin'ity zao tontolo zao ity dia midika ho azy fijaliana, nefa mbola tonga ihany izy satria ny antony ahatongava Jesosy dia hoe fa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny viry. Tonga Jesosy hitady hamonjy anao. Ary zay tsy nampalaina Jesosy tahaka ny fahalainan'ny Jona. Nalaina tsy rototra ity mpaminany ity ka any amin'ny tanàna anankiray izay atao hoe tanànan'i Ninive. Ninive dia tanàna anankiray tanàna feno herisetra, tanàna feno abibiana, ahitana zavatra ratsy. Ary izay no iverina fa natonga ny Jona tao malaina
anatanteraka izany iraka izany. Ry mpiara-midinika namana, rehefa nanotaninany mombamomba azy anefa Jona raha nandositra tao anatin'ity sambo dia nilazalaza ny momba ny tenany izy. Ary zao no nambarany Jona amin'ny 1:7 amin'ny toko 1 amin'ny bokon'ny Jona, ozy hoe Hebreo aho, Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako, dia zay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Io andininy io dia fanambarana zay azo ilay veritsika efa mitovy amin'ny afatry ny anjely voalohany amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 4:7 manao hoe matahorana Andriamanitra ka moe voninahitra izy ary miangovy eo aloha zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Mahafinaritra ny fampitovian'ny ten'Andriamanitra zay manasongadina fa Andriamanitra irery no mpamorona izao tontolo izao ary nijoro vavolombelany amin'izany i Jona. Zava-dehibe. Ary zay no toy ny antso fitoriana voalohany ataon'i Jona nitory amin'izy ireo fa Andriamanitra ny Hebreo aho, Andriamanitra ny lanitra no ivavahako ary tokony ankoho fa ny tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana, tsy fantotro raha mbola malaina ianao amin'izao fotoana izao anatanteraka ny asan'Andriamanitra. Tadio tsara fa nampandreketina fitoriana ny filazantsara tsy mambahoaka ara-panahy isika tsirairay avy. Amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 4:20 mantsy dia misy antso tahaka nataony Jona tamin'ny mponina tao Ninive hoe mibebaha ianareo, ho ravana ity tanàna ity. Dia niafatra hoentintsika ihany koa dia niafatra mitondra manao hoe miala aminy ianareo, reliko mba tsy mbona anareo taminy. Midika ho antso fitoriana ho amin'ny fibebahana amin'ny tontolo izao, niafatra tsy maintsy hoentintsika tsirairay avy. Niafatra hoentintsika ankehitriny, afatry ny fibebahana mitaona ny olona ho eo amin'ilay Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany. Androany ary mametra fanontaniana amin'ny tenanao, firifiry amin'ny toetranao no ahitanao teo, hitanao teo amin'ny toetran'ny Jona. Firifiry teo amin'ny toetran'ny Jona no hitanao teo amin'ny tenanao. Fa androany dia ianao antso aminao, saia mijoro vavolombelona tahaka ny nataon'i Jona hoe Hebreo aho, zanak'Andriamanitra, kristianina, Andriamanitra lanitra no ivavahako ary zany no tokony ankoho fa antsika tsirairay avy. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao ny fitantan'Andriamanitra anie tsy asaraka ny tsirairay avy, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay no fitiavanao anay indraika afaka niaraka nandinika ny teninao zahay. Petraka am-pitantananao ary zany teny zany mba hahatonga anay mba tsy alaina amin'ny fanaovana ny asanao fa kosa antsitraposy ampitiavana satria zany no hiraka ampiandraketinao amin'ny tsirairay avy. Dia mitantana ny tsirairay avy amin'ny tontolo andro toy aza mafoina masaraka anay noho ny amin'ny anara Jesosy no angatana ny vavaka. Amen.